Fizakany tena isaparitra ny irain'ny mpitondra fandimy teto Madagasikara izy io hoe fahefana eny amin'ny vahoaka ihany. Inona no mety hoe fahitany Antoky Gasmia le izy tsy tanteraka ireo mpitondra ny fandimy teto Madagasikara. Azafady kely aloha alohan'ny amaliako an'izay aloha dia noho ny zavatra nisy moa zany teto amin'ny tanindrazantsika zany dia maro ny namboiny ainy dia miondrika am-palahelo aloha miondrika amina lahelo ny tenanay amin'ireo izay namoiny ainy amin'ireo izay manana havana ory miondrika koa zany miara-malahelo koa zany amin'ireo izay voaroba atao ahoana moa fa zany ny zavatra nisy mampalahelo ka ankehitriny kosa nefa dia isorana fa misy mpitondra vaovao izay madio fo hanao ezaka anarina ny firenena dia faly miarahaba zareo zany izay tsy izy moa zany fa ny filoham-panjakana ankehitriny zany ny colonel Mikael Randriandrina sy ny ekipany ka tenanay manokana moa dia mivavaka isan'andro mba hatafita ny ezaka izay ataon'izy ireo isorana manokana izy ireo satria aminay manokana dia tena raha tsy nisy ny fidiran'izy ireo zany mety hopotika ny firenentsika tia satria efa be loatra le kolikoly ka ankehitriny moa zany misy mpitondra vaovao ka manana fanantenana indray zany ny malagasy ka dia miarahaba ny zareo manokana. Mba ny fanontanianao teo moa hoe maninona tsy tafavoaka le politika le fametrahana an'le fizakantena isam-paritra hatramin'izay io moa zany volonté politika io volonté politika raha te hanao dia tafipetraka le izy fa ry zareo tsy te hanao mihitsy satria tsapany zareo zany fa misy tombotsoa betsaka io zany ho an'le mpitondra sy ny ekipany dia tsy napetraka ny zareo zany le izy io nefa voasoratra anatin'ny lalam-pandrenana amin'ny article 146 fa tsy nitanterahan'ny zareo dia zao zany ny zavatra misy eto amin'ny tanindrazantsika ankehitriny agnisan'ny firenena 10 farany mahantra eran-tany Madagasikara ka misy adidy sy andraikitra lehibe ho antsika malagasy zany hialana amin'izany fahantrana zany satria efa miakatra amin'ny 80% ny vahoaka malagasy latsaka agnatin'ny fahantrana tanteraka. Eo amin'ny makasika an'le hoe fanovana ny rairaina be izy io tao ao le hoe fanovana samy mivoy an'le hoe fanovandrafitra misy amin'izao fotoana izao le hoe iova lalam-panorenana isika fahafahana tandrasana fandrosoana izay indray no teny fanevan'le hoe repoblika fahadimy mitsangana eo fahitan'ny Antoky Gasmia an'izay efa feno ve ny fepetra irosona amin'izany fanovana zany amin'izao fotoana izao manoloana zava-misy eto Madagasikara ihany koa. Tiako aloha no mampatsiahy fa raha ny antoky politika gasy mifankatia sy ny antoky politika rehetra amin'ny plateforme état régional dia efa tamin'ny 2022 zany zay efa nandroso ny sosikevitra lalam-panorenana état régional zany hoe tsy ny andro hoe ny fanjakana ankehitriny zany vao ny teny zay vao nandroso efa tany amin'ny taona 2022 zay dia efa nilaza fa io état régional io zany no lalam-panorenana mety ary afaka ampandrosoantsika any Madagasikara. Narosonay moa zany izy io ary tiako koa ny mampatsiahy anao tsy ny antoky politika gasy mifankatia fa betsaka ny olona nitaky hoe tokony asiana fikonan-doham-pirenena amin'izay mandeha amina fanovana rafitra na dia ny banque mondiale aza représentante ny banque mondiale teto madame Marie Chantal Unigira zay dia efa nilaza fa raha tsy misy izy ny fikonan-doham-pirenena ka manova rafitra isika eto Madagasikara na 5 taona aza tsy hatratra ny fivoaran'ny Rwanda asa angamba efa nahainao n'igny ihany ianao ka tsy tara mihitsy io tsy tara mihitsy fa amin'ny fotoanany tsara mihitsy zao ary sorana eto manokana moa ireo tanora GNZ izay nitarika tolona ary nahatsapa zareo zany fa hoe ilaina koa ny fanovana rafitra ka dia tonga amin'ny fotoanany satria ny rehetra zany tapa-kevitra fa ilaina ny fanovana rafitra ny fitondrana moa vaovao izay taritiny filoham-panjakana ankehitriny vonona nova rafitra dia ny angatahana zany dia raisintsika malagasy rehetra ampahendrena ampitiavana ary ampavononana zany tokony vonona antsika rehetra hiatrika an'izany fanovana rafitra zany satria miankina an'io zany ny hoavin'ny firenentsika. État fédéral
état régional, inona ny mahasamihafa an'ireo? État régional, état fédéral. Voalohany indrindra zany aloha henoko izany satria misy manko ankehitriny misy mivoy hoe hanao fédéralisme zany eto amintsika. Nenay moa zany de hoe ampetraka état régional. Voalohany indrindra zany nofon'le olana misy eo amin'ny firenena zany no anovana le rafitra. Fa io zany tsy hoe ovanavana fotsiny io rafitra hoe ity ny tianay de ataonay na ity ny tianay ataonay, tsy hany le fandehana. Nofo averiko indray nofon'le problème misy eo amin'ny firenena no isafidianana le rafitra tokony apetraka. Ireo état fédéral reo zany ohatra dia fantatratsika tsara zany ohatra ny États-Unis d'Amérique ohatra ny Allemagne regny ohatra, misy firenena mahaleo tena efa manana ny lalam-pandrenana, efa manana ny hiram-pirenenany, efa manana ny drapeau-ny, mahaleo tena maromaro ry zareo mifanakaiky. De mba hisiana libre échange sy libre circulation dia ny fédérena le firenena reo nakambana. Zay mahatonga ananjy hoe état fédéré au pluriel. Afahanjareo zany hisiana libre circulation sy libre échange. Zany hoe fivezivezena malalaka sady mahafaka mivezivezy amina fivarotana. De nametrahana ry zareo zany le état fédéral io ambony mikarakara ny fiarovam-pirenena, défense sy mikarakara ny diplomatie, zany hoe fifandraisana any ivelany de mikarakara ny vola. Zay zany ny état fédéral. Ahoana moa tsika état unitaire antsika, firenena tokana antsika, efa misy libre échange antsika eto, efa misy libre circulation, zany hoe ny vahoaka zany na avy any avaratra na avy any atsimo na avy aiza malalaka tsara le fivezivezena. Donc zany tsy problème na tsy afaka mivezivezy zany ny tsika, fa ny problème antsika zany de le fizarana fahefana arabola sy ara-pitantanana mihitsy no tsisy. De zay tsy fisiana fizarana fahefana arabola sy ara-pitantanana zay zany no problème. De zay no mahatonga le hoe état régional no hitanay fa mety amintsika eto, satria amin'ny état régional zany izy io de entre anelanelany état unitaire, le fanjakana tokana zao sy état fédéral. Le tombotsoa amin'ny état fédéral zany misy azo tsika, ny tombotsoa ny état unitaire zany azo tsika. Ny état régional zany de ny andraikitry ny filoham-pirenena dia défense nationale, fiarovam-pirenena, diplomatie extérieure, fifandraisana ny ivelany, monnaie, mikarakara vola, dia contrôle de légalité, magnaramaso ny fampiasam-bola, zay manerana ny tany sy ny fanjakana. Ny fampandrosoana rehetra dia agny amin'ny faritra daholo, agny amin'ny tompona andraikitra any amin'ny faritra, agny amin'ny ben'ny tanàna, agny amin'ny maire sy agny amin'ny gouverneur. Manana fahaleovantena ara-bola sy ara-pitantanana, manana fahaleovantena eo ara-sosialy sy fahaleovantena ara-politika zany ny état régional. Fa kosa ny lalàna ny justice zany de iray ihany mifehan'ny Madagasikara manontolo. Fa amin'ny état fédéral manko samby manana ny lalànany, samby manana ny lalànany zany ny zareo amin'ny état fédéral. Zay zany isan'ny mampiavaka anazy. Eo amin'ny mahakasika ny lalam-pandrenena teto Madagasikara, inona no hitan'ny Andriamatoa Zavaozaby filohan'ny Antokasimi hoe olana tamin'ny lalam-pandrenena natao tamin'ny 14 aty amin'ny 2024 tsika vao mahita hoe maro ny lesoka tsy fahatomombanana amin'ity lalam-pandrenena nofidian'ny vahoaka ty. Izy io zany ohatran'ny antsika eto Madagasikara zany tsisy nanomana zany ny antoko politika hoe politika na sortie de crise, hoe fivoana amina crise. Rehefa voongana le mpitondra teo ohatra de le zareo mahazo le fahefana vaovao no manao an'le lalam-pandrenana. De izy manao lalam-pandrenana igny zany de zay zavatra mampety azy no ataony. Tombotsoany manokana zany. Zay mihitsy ny tombotsoany manokana ny jereny, afahany misy tombotsoany manokana. De zay zany mahatonga ny fa amin'ity kosa zany isika fa manana lalam-pandrenana zany ho présentena. Efa tsy mitovy manko izy ty satria amin'ity zany aloha voalohany indrindra miaramila zany no nahazo ny fahefana. Amin'ny miaramila nahazo ny fahefana zany
ireo maramila reo tsy de nanana hoe esprit politika loatra ry zareo fa tena fitiavana tanindrazana zany a no nandehanany zareo nanavitra ny vahoaka donc tsy maintsy fitiavana tanindrazana koa zany no ametrahany zareo an'le lampanorenana satria zareo ny apetraka an'io lampanorenana io a donc zany a tsy hoe ho tombotsoan'ny zareo ny jerendreo fa tena ho tombotsoan'ny vahoaka marina donc zany a ity le lampanorenana zay atolotra atsika ty zany a de azo atao ihany hoe la lampanorenana eo amin'le hoe état régional amin'izay maro ny olona mety hoe mbola tsy mahafantatra efa nazavaina to ihany fa ahoana amin'izay ry le hoe fitsinjarana ny hoe rafim-pahefana misy raha hoe ampiariny ty hoe état régional ity eto Madagasikara izay zany le tena tombotsoany zay ny tena tombotsoany état régional zany par rapport amin'ny lalam-panorenana hafa misy moa ko miteny hoe état fédéral ohatra no fédéralisme zany hoe omena fahaleovantena ozy ny faritra ny faritany enina tsy zay misy misy koa moa miteny hoe atao 3 états état du nord état du centre état du sud misy koa manao an'izay dikan'izay zany misy zavatra iovagoavana fa ny état régional zany io zavatra misy androm-panjakana io ihany ny misy eo misy ny fokotany misy ny maire misy ny gouverneur misy ny député misy ny sénateur misy ny gouvernement ary misy ny président de la république io ihany fa zany hoe ohatra ny pasoana domy fotsiny zany raha izy ankehitriny zany a fifidianana filoham-pirenena ny voalohany amin'ny état régional ty ndray zany de le fifidianana président fokotany ray ohatra ny voalohany de rehefa lany ny président ny fokotany zany de igny liste ny fidianana ny président fokotany igny zany satria am'izao moa ko le président fokotany tendrena izy am'izao zany hoe manolotra olona telo angamby izay sa dimy de aveo de ny chef district na ny préfet no misafidy am'iregny fa am'ty afidiny le vahoaka le izy de le liste électorale amin'le ny fidianana ny président fokotany igny zany assuré tsara hoe hita tsara hoe inona ny liste satria mazoto ane le olona ifidin'le président fokotany de igny liste électorale igny zany no entina ampiasaina ifidianana ny maire de igny ndray ny ampiasaina ifidianana ny député de rehefa azo zany reo de azo le liste ny grands électeurs ny président fokotany ny maire miaraka amin'ny conseil municipal de aveo ny député regny ray mifidy ny gouverneur de lany le gouverneur zany de misy ny conseil régionaux de regny ray aveo mifidy ny sénateur de amin'ny farany fotsiny mifidy ny le président de la république zany hoe tsy misy tsony zany le crise électorale tsy misy tsony le crise électorale na mety misy ohatra fa mety hoe agny amina fokotany na agny amina maire zay nanao tsy nety le be ny tanàna fa raha misy an'izay ohatra de anjarany fahefana foibe ndray zany mandeha hoe inona marina moa ny problème de mandray andraikitra de milamina zany hoe raha ity zany tafapetraka za mino fa tsy hisy tsony ny crise goavana be ohatran'izao zany eto Madagasikara ary manana andraikitra am'izany koa zany zay mpanao politique zay en tant que ray aman-dreny mba tsy hiverenana crise intsony mandrakizay eto Madagasikara fa mba hiditra amina resaka fampivoarana firenena marina isika eo amin'le hoe asan'ireo hoe tompona andraikitra eny anivon'ny vondrom-boaka pasitra itsinjaram-pahefana ihany koa manahoana indray le hoe tsisy n'le fifanitsahana andraikitra raha miatro ty io zany le mampiavaka an'le état régional le état régional zany hafa manko amin'le état unitaire zany de re zareo amin'ny fanjakana foibe zany no manome fahefana zay tianomeny an'le vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana io koa moa vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana io zany io terme io koa zany tsy de fantatr'olona rehetra fa le de tenenitsika hoe olom-boafidy tsy zay le fanjakana foibe zany no manome fahefana an'le olom-boafidy hoe igny ny andraikitra anao ity ny anjara vola azonao ampiasaina na ity ny subvention zany ny misy am'izao amin'ny état régional ndray zany tsy zay tsy le fanjakana foibe no manome andraikitra fa le lalam-panorenana mihitsy no efa mizara hoe ty ny andraikitra anao filoham-pirenena ity ny andraikitra anareo agny amin'ny olom-boafidy any amin'ny faritra donc zany tsisy ny fifanitsahana andraikitra ekena fa misy le azo atao hoe responsabilité partagée fitenenana azy hoe andraikitra iarahana fa tsy tokony hoisy olana io satria voalohany indrindra aloha zany de ny lalam-pandroana de manome fahefana betsaka mihitsy
an'le olombo afidy aloha. Zay aloha de zava-dehibe zay. Ka raha ohatra zany ka hoe manao zavatra tsy mety fotsiny le olombo afidy, zay zany le fanjakana foibe vao miditra rehefa hoe mifandona am'le vahoaka izy ohatra, de anjaran'le fanjakana foibe zany a miditra hoe inona ny zavatra marina amin'izy ity de mandamina. Fanjakana foibe ne io izy fa mpandamina ny ataony, ohatra ny arbitre zany izy. Fa am'ty lalam-pandrenana amitsika zao ty zany a, sady izy no manatanteraka, izy no mitsara, izy no mandamina, de sady juge parti izy ny olona, de zay no mahatonga an'io problème io, lasa mihetraketraka izy farany satria be loatra le fahefana eo am-pelantanany. Sady fitsinjaram-pahefana zany izy ity no hoe fampandraisana andraikitra reo hoe vondrom-boaka paritra tsinjaram-pahefana zany eo am'le hoe fiahina ny fotony zany manao ahoana am'izay le hoe miany resaka fampianarana, resaka fahasalamana, ny resaka maha-olona mihitsy am'izao fotoana zao. Misy ny vakiko teo a resaka fahatapahan-jiro, fahatapahan-drano lasa fanjakana foibe no mamana azy. Fa raha ity miasa ty état régionalité fa misoratra anatin'ity boky menao anaty moa zany le hoe ny fotony manao ahoana indray ny fampiarana an'izay hoe iza zany le hoe olona andrindrandreo hoe famahana ny olana eny fotony zay. Voalohany indrindra zany aloha am'ty mampiavaka azy mazava tsara na de ny vola ampiasaina azy voasoratra agnatin'le lalam-pandrenana. Ary am'ty moa izy amin'ny article 171 raika amby fitopolo amby zato hoe ny vola miditra amin'ny fanjakana foibe de avy amin'ny abantsiranana. Ny vola avy amin'ny abantsiranana zany azo amin'ny abantsiranana zany amin'ny taxe d'importation sy exportation zany, igny zany ampiasainy fanjakana foibe. Satria ny fanjakana foibe zany miandraikitra ny tompony andraikitra zany izy amin'ny fampikaramana ny fonctionnaire. De anazy zany fa ny vola ampiasain'ny faritra ndray zany de le impôt et taxe le hetra ao agnatin'ny faritra kosa dia any faritra. De ny 9 isan-jato amin'io moa zany miditra amin'ny commune ary ny 9 isan-jato amenan'ny faritra. De am'ty zany tsy anjaran'ny fanjakana foibe tsony eny mikarakara ny jiro sy ranon'ny faritra, fa anjarany le gouverneur sy ny maire manambola zareo koa. Anjarany zareo zany mamaha ny olana io jiro sy rano. Amin'ty zany de efa natao zany proposition aminazy ty hoe efa misy zany ato hoe soskevitra zany amin'ny famahanana olana io satria amintsika eto hoe BDB ny chute d'eau BDB chute d'eau azo ohatrany eto amin'ny Tananarivo ty zao de misy zao agny hoe mahavola. Io mahavola io akaiky Ankazobe agny izy io ahafahana mamokatra 300 mégawatt. De anjaran'ny faritra Analamanga ohatra no mikarakara an'izay. De ohatra ny rano ohatra. Eto zao anareo rano tapaka moa zany iny rano alohan'ny andeha Majungary. Io zao iva Pitsboka. Non, rano eto Antananany Antanana eto Tananarivo. De misy zao io rano Ivato reo. Ireny rano azo diovina daholo reo. De misy fokotany commune maromaro ohatra mitambatra. De manao station de pompage. Tsy anjaran'ny fanjakana foibe tsony zany no amaha iny olana sy rano fa anjarany faritra sy ny commune. Mamaha ny olana amin'ny vola zay anjaram-bolana. Zay vovova satria izy ty izo tenin'le président de la république Ian Rajoelina teo igny zany zao. Afaka heritao izy mampanantena anareo fa tsy izy tsony ny délestage eto Antananarivo. Nefa tanto Madagasikara io délestage io misy tsy fampiana rano eny magnerana Madagasikara. Ary ny vahoaka malagasy rehetra no nifidy azy teto. Ka am'izay zany zay de mampanantena fa rehefa tafipetraka ny état régional tsy izy tsony io délestage sy tsy fisiana rano fisotro madio manerana ny Madagasikara. Satria samy mampiasa ny volany zany ny faritra tsirairay. Eo am'le hoe fitsinjarana izay andraikitra izay fitantanana n'iny vola iny zany hoe vola ao am'le tanàna anankiray io zany tsy miakatra any amin'ny fanjakana foibe intsony fa hoe ny ao ihany no mamelona ny ao zany. Ny vola io ane hatram'izay itsika ny amin'ny trésor ane izy io versena le hetra agny amin'ny trésor versena. De io vola amin'ny trésor versena io zany fantatra an'le hoe fantatra io zany hoe tamin'ny volany ty ohatra zao ny volaniditra tamin'ny commune zao, zao ny volaniditra tamin'ny commune zao. De ny 9 isan-jato igny zany any azon'le commune ampiasaina. De ny 7 isan-jato ampiasain'ny faritra. De
ohatra ny fampiasana vola zao ihany koa zany amin'ny fanjakana tokana zao ihany koa zany i vola ireo tsy hoe mipetraka agny amin'ny commune fa ao amin'ny trésor de ny famoahana an'igny vola igny zany a de efa misy condition par exemple hoe misy vina fampandrosoana zany a efa voasoratra ao agnatin'ny lalàna hoe anao an'izao zany anao de efa voasoratra ao le budget zany ampiasanao an'igny mitovy am'le fomba ny gouvernemanta zao fa izy ndray zany a agny am'le gouvernemanta régional ndray zany a manatanteraka an'le asa sy fandoavana an'le volan'le orinasa manatanteraka ny asa. Reo hoe mamany olana endreo gouvernement régional reo zany eo mbany fiain'ny lehibe ny faritra zany izy ireo tsy miakatra ty amin'ny foibe tsony no baiko azy fa hoe lay lehibe ny faritra no baiko azy zay mihitsy agnisan'ny tombotsoa zany zao zay am'izao fotoana zao zany ianao le gouverneur anjaran'ny filoham-pirenena ny manindry azy donc zany mba azahoanao place zany de miazakazaka ty Antananarivo zany ianao raha te hahazo placena gouverneur na te hahazo placena ministre amin'ny état régional zany tsy zay tsony fa ny président-na fokontany ny maire sy ny député no mifidy an'le gouverneur régional de rehefa rany le gouverneur régional de izy ndray no mifidy ny ataony commissaire général ny azy zany solitenany hoe ministre de izy manendry an'le commissaire général donc zany ianao tsy mila mandeha Antananarivo ty tsony zany ianao fa isaky ny faritra rehetrarehetra zany de fa agny mifidy an'le commissaire général de rehefa aveo le gouverneur sy commissaire généraux reo ndray mifidy ny directeur régionaux donc zany a mahazo tombotsoany daholo zany ny olona rehetra zay te hahazo place agny amin'ny gouvernement régional zay zany agnisan'ny tombotsoany ty zany zay satria tombotsoa lehibe zay satria rehefa agnatanteraka asa ohatra de ry zareo ihany zany a fantatry zareo zany ny vola miditra aminjareo de fantatry zareo zany zay problème ny vahoaka misy aminjareo de zareo ihany zany manapa-kevitra amin'ny fanatanterahana ny asa fa tsy miandry tsony ny baiko avy ety amin'ny fanjakana foibe. Inona zany sisany azo lazaina be rafitra mipetraka aty amin'ny fanjakana foibe raha hoe miatra zay ny efa lasany ohatra ny hoe miandry fampianarana isam-paritra misy an'io samy mahaleo tena ny fahasalamana ny resaka famanany momba ny fampianarana zay zao de mbola azoko ampina aminao hoe momba ny fampianarana zany zao de ny EPP sy ny CEG de andraikitra ny commune zany no miandraikitra ny fagnamboarana ny trano sekoly sy ny fikarakarana ny trano sekoly sy fampitaovana an'iregny sekoly regny EPP sy CEG de anjarany région kosa no mikarakara ny CEG sy ny université fa ireo mpampianatra kosa de fonctionnaire de le fonctionnaire le mpampianatra zany de anjarany le fanjakana foibe zany no mikarakara ny mpampianatra satria misy mila formation io ohatran'izay le fandehany ka agnisan'ny tombotsoany ty zany zao isaky ny faritra ohatra dia le zaza mianatra amin'ny EPP ohatra raha mbola EPP izy de le zavatra misy ao agnatin'ny faritra no ianarany ny zaza amin'ny EPP ny Tananarivo ohatra de zavatra misy eto Tananarivo aloha ny ianarany ny agny amin'ny faritra Tsinanana ohatra de zavatra aloha ny ianarany de rehefa tonga amin'ny CEG izy vao mianatra ny zavatra rehetra manerana ny Madagasikara de fa agny amin'ny université moa zany izy agny vao mianatra ny eran'izao tontolo zao ohatra donc zany a voatandro zany ny culture ny faritra tsirairay samy mianatra ny culture zany agny amin'ny EPP ohatra satria am'izao fotoana zao ny ouvert le culture nefa ny io culture antsika io zany arena izy io arena eo am'le hoe fampiarana zay inona sisa le hoe tavela rafitra tavela zany ty amin'ny fanjakana foibe le ministère mihitsy zany fiarovam-pirenena toekarena no misy any ane le ministère rehetra io fa izy fotsiny zany hoe ny anjarany zany de ohatrany hoe manao récapitulation ohatra satria ohatra hoe mila manao ohatra hoe ministère ny industrie ohatra misy le ministère industrie zany manangona an'le vaovao avy any amin'ny faritra de izy zany mamoaka ny Madagasikara manontolo tsy mila olona maro tsony zany izy fa mety zay ny mahatonga ananjy hoe magnamaivana ny asan'ny ministère satria agny fotsiny zany no mikarakara an'izay rehetra misy ka zay le teneniko hoe mbola misy le ministère fa tsy 35 ohatran'izay fa mety hoe 15 eo angamba ohatra zany hoe tsy miteraka olana ihany satria mety hoe tsy mitovy firehana politika indray to hoe tsy mitovy firehana am'le au pouvoir lay any amin'ny faritra de lasa mifanitsaka ndraikitra hoe tsy manaiky ny baikony aty amin'ny foibe tsy manaiky ny baikony any amin'ny mpanatanteraka
ny amin'ny foibe tsy mibaiko manara-maso ny ataony ny olom-bo fidy ane azafady Michel fa ny olom-bo fidy ane tsy azo baikony mpanatanteraka ny olom-bo fidy de baikony le vahoaka ny fidy azy raha ity état fédéral ty état régional non na de izao tokony zay na de izao ne tokony zay ny olom-bo fidy de baikony le vahoaka ny fidy azy fa tsy baikony le ambony ety zay de tadidio zay ny olom-bo fidy de baikony le vahoaka ny fidy azy ka ny olona ny vahoaka ny fidy azy zany de le vahoaka eo amin'ny toerana misy azy zay mahatonga ny hoe le filoham-pirenena zany a tsy afaka hibaiko an'le olom-bo fidy izy fa zay zavatra tanterainy zany a de le zavatra ilainy le vahoaka hagnasoan'le vahoaka fa raha ohatra kosa ka le olom-bo fidy iny ka zavatra hafa ny ataony de tsy maintsy hiady amin'ny vahoaka manko izy de miditra antsehatra am'izay le filoham-pirenena satria le fahefana amin'ny tafika ny polisy sy ny gendarme zany a ampelatagnan'le filoham-pirenena ka raha ohatra le olom-bo fidy ka manao zavatra tsy mety amin'igny izy no azony samborin'le filoham-pirenena hoe gadrany hoe tsy mety raha nataonao satria magnodikodim-bola fanjakana anao fa tsy mifanaraka am'le raha tadiavin'ny vahoaka ny ataonao fa izy tsy mibaiko izy ny zavatra zay ataony de ny vahoaka no mibaiko azy zay iny ary zany re hoe tombotsoa ho an'ny olona tsirairay ny tanora ny mpianatra ny lehibe ihany koa re hoe azo lefena hoe mpandraraha raha miatra ity état régional ity ny tombotsoan'ny mpianatra moa izy efa nazavako aminao teo hoe ny mpianatra zany amin'ny EPP a tsy mandoa droit itsony tsy mandoa droit itsony fa ny commune zany no miandraikitra an'io fa kosa en contrepartie ny ray aman-dreny a mila mandoa hetra zay zany tsy mandoa droit izy amin'ny zanany tsy mandoa inona izy amin'ny fianarany zanany fa ny hetrany kosa na hetrany tragno na hetrany tany na hetra ohatra ina tokony alohany zay zany ny zavatra angatahana zany amin'le vahoaka agny amin'ny CEG izy ohatra de ohatran'izay ihany koa zany ohatra tsy mandoa droit zany izy fa ny commune no miantoka ny zavatra ilaina ao amin'ny CEG fagnamboarana CEG raha ohatra jerena amina fokotany ndraika fa be de be le mpianatra de mila anaovana école de ny commune no manamboatra école an'igny fa le mpianatra mianatra ao zany a gratuitement tsisy droit fa izy araka le teneniko zany zany a anjaran'ny ray aman-dreny kosa anjaran'le vahoaka tsy maintsy mandoa ny hetrany ohatran'izay zany izy de bourse zany ohatra tsy mitavandra ny fanjakana foibe tsony amin'ny bourse fa ny faritra zany miandraikitra ny fagnomezana bourse an'le mpianatra zay hitany hoe mahantra satria zany managna tanora tsy mianatra zany tsy mahay raha zany a loza ho an'ny firenena raha ampitso ireo zazareo raha tsy mianatra donc anjaran'le commune zany a tsy maintsy mampianatra ny zaza rehetra ao agnatin'ny fokotany azo atao mihitsy aza hoe azo sazina le ray aman-dreny raha tsy mandefa n'le zanany hianatra satria efa tsy mandoa droit izy ko ino tsy andefasanao an'le zaza mianatra de zay zany aloha de agnisan'ny tombotsoa ho an'le tanora indray ohatra ny manao tolobidy ohatra manome tolobidy am'izay asa atao anatin'ny commune nareo na am'le école le am'le fitsaboana ohatra dia ny toerana fitsaboana ohatra de ny commune no manefa tolobidy amin'igny manao appel d'offre donc zany a ireo entreprise ao agnatin'ny commune zany a de possible zany mahazo asa rehefa mahazo asa re entreprise reo zany anao an'le fotodrafitra asa ao a de maka an'le tanora amin'ny toerana amina resaka fahasalamana ohatra le zaza rehetra ao agnatin'le commune ohatra de tokony voasoratra enregistré tsara ao agnatin'le tobim-pahasalamana ohatra hoe tsy maintsy misy sage-femme tsy maintsy misy infirmière de fantatra daholo hoe reto daholo ny zaza rehetra atao agnatin'le commune na agnatin'ny fokotany ohatra de voara-maso hoe reto zao tokony amena vaccine am'izao a reto tokony amena an'izao a reto tokony amena an'izao a de en fonction an'igny zany ohatra no ny commune no miantoka an'regny fagnafody regny zany satria misy manko izy hoe inona moa fitenena anatra médicament de première nécessité ohatra fanafody ilaina zay tsy tokony vidina ohatra hoe zaza maratra ohatra mercure chrome me ila coton hoe tokony efa misy zany zavatra efa prêt vonina ao agnatin'le CSB2 am'ty zay entoan'ny commune io zany efa misy norme zany io hoe raha sanatry zany misy an'izao tsy mbola andeha hiazakazaka ohatran'izao zao de na ina tsisy agnatin'ny CSB2 fa tragno be fotsiny am'izao fa am'ty zany de responsabilité ny commune zany io zany ministère ny fahasalamana zany
manara-maso ny CSB2 ka raha misy zavatra manky ao de ny commune zany no azo saziana za hoe ahoana zavatra ohatran'izao tsy ampy aminareo ao ohatran'izay ilay izy de efa tombotsoa lehibe zany ohatra ho an'ny mpandraraha indray ho an'ny mpandraraha zany mazava ho azy fa tsy mila mandeha amin'ny fanjakana foibe tsony izy raha tia anorina orinasa ohatra na investissement amina faritra iray fa tonga de agny amin'ny faritra izy mandeha de agny izy mifampandraraha amin'ny gouverneur sy amin'ny maire agny fa tsy mila mandeha aty tsony zany izy fa ny zavatra tapaka ny zareo tsy maintsy omena ny chef district raha ohatra izy amin'ny commune tsy maintsy omena ny chef privé de région raha ohatra izy amin'ny faritra satria izy zay le hoe contrôle de légalité hoe mety ho tsara ho an'ny vahoaka malagasy ve ty fanapahan-kevitra nataon'ny maire ty mety ho tsara ho an'ny vahoaka malagasy sy ny firenena ve ty zavatra ny tapahany gouverneur ty zay mahatonga ananjy hoe contrôle de légalité zany neny fanjakana foibe zay isoloatenany chef district agny amin'ny commune ary ny préfet agny amin'ny région raha misy zany hoe mpampiasa vola goavana misy arenakivony tany lehibe ohatra amin'le commune iny vitan'iny commune iny rery ve vitan'ny fotony ihany koa ve le fifanarahana atao sy idiran'ny fanjakana foibe raha miatra ty hoe état régional ity eto Madagasikara manana fifanarahana anivelany atao ve hoe goavana zany izy io araka le teniko aminao zany zay fifanarahana rehetra tsy maintsy mandalo amasony chef district sy ny gouverneur ka rehefa tena goavana ozy anao zany izy ohatra tsy maintsy au niveau ny faritra ny zany ohatra au niveau ny faritra ary io tsy hoe mitsanona amin'ny faritra io fa tsy maintsy mandeha amin'ny fanjakana foibe tsy maintsy mandeha amin'ny fanjakana foibe ny etran'ireo agny amin'ny faritra ny miditra agny amin'ny commune ny miditra satria efa mazava tsara fa ny anjaram-bola ny faritra zany de ny impôt et taxe ny hetra fa ny anjaram-bola ny fanjakana foibe zany de ny taxe d'importation ny abantsiranana igny entreprise goavana ozy anao igny ikarakara rena ambanin'ny tany tsy maintsy mandoa hitra sy aba aloha izy amin'ny toerana io de mahazo zany alohany faritra rehefa anao exportation izy ohatra na manao importation zay zavatra ilainy de mahazo ny fanjakana foibe de io zany izy samby miaraka manara-maso zay ny le fandehany miaraka manara-maso rehefa amin'ny partie an'izay satria samby mijery ny tombotsoany donc zany io fiarahana miasa io zany tsy maintsy automatique eo am'le hoe fametrahana ny fitsinjarana ny tamberim-bidy amin'iny zany manao ahoana indray aizany ny faritra misy miakatra ty amin'ny fanjakana foibe ihany koa ve rehefa hoe tonga lay hoe zavatra atao efa mazava ny fagnazavako teo zao ny nazavaiko anao teo ny etra ny aba sy etra de mijanona any amin'ny faritra ny abantsiranana anjara ny fanjakana foibe ity orinasa goavana ozy anao ty mitandraka rena ambonin'ny tany ny aba sy etra zay alohany de mijanona amin'ny faritra fa rehefa izy andefa ny entan'igny any ivelany na afatra akora avy any ivelany de misy zany ny taxe d'importation de misy ny taxe d'exportation de igny zany anjaran'ny fanjakana foibe asana mazava le firisanjato eo zany normal 100% tovy 100% ny abantsiranana rehetra à 100% de mijanona ny fanjakana foibe ny aba ny impôt et taxe any amin'ny faritra de mijanona 100% any faritra io ne samby hafa ne le abantsiranana sy ny impôt et taxe samby hafa io de samby mitanany azy fa noho am'izay zany le fanaraha-maso zany tsy maintsy misy ny fandaminana zany eo amin'ny fanjakana foibe sy any amin'ny faritra amin'ny fanaraha-maso any fandoavana n'ireo vola reo sady ny fampiasana azy manao zany hoe statut an'le faritra tsirairay igny tsara ny fagnazavana igny io zany mampiavaka an'le état régional zany hoe raha état fédéral manko izy état fédéré de samby manana ny lalam-panorenana zany le état fédéré le fanjakana fa amin'ny état régional ndray zany constitution anankiray ihany fa misy le sata isaky ny faritra statut eto amin'ny merina ohatra dia manana ny culture ny eto merina
dia misy le sata zany a le statut mife igny zany a igny zany no ajainy rehetra zay mipetraka eto Antananarivo tsy maintsy magnaja ny fomba ny merina zany ianao rehefa tonga eto zay zany le hoe statut rehefa agny amin'ny Antandroy ianao ohatra de tsy maintsy magnaja ny fomba ny ry zareo agny Antandroy rehefa agny amin'ny faritany Antsinanana anao ohatra de tsy maintsy magnaja satria misy zany le sata le statut de zao zany ianao rehefa mipetraka amina faritra anankiray ianao de jerenao statut hoe ity ny lalàna mipetraka eto rehefa mipetraka eto anao satria samby managna ny fombany le faritra tsirairay de tsy maintsy ajaina le fomban' le faritra fa tsy hoe zivazivaina ohatra. Eo ny mahakasika ny le hoe rafi-pifidianana ihany koa voafaritra ao anatin'izay état régional zay hoe izy ty izy ny ametrahana an'ireo sa hoe averina any amin'ny intérieur ilay rafitra tsara koa zay fagnazavanao zay satria fampitaninanao zay satria ity zany a mora le fifidianana tsotra ty tsy ilana siny izany tsony ty tsy ilana siny ity fa i ministère ny intérieur ny miorganiser azy vita ministère ny intérieur de ny parti politique zay mandray anjara de vita satria tsika mila mangaraharaka izy io ane le zareo tsy te hampisy mangarahara ny mahatonga ny problème zao rehefa vita zany fifidianana président fokotany de io zany efa jerena de eo daholo samby mijery le fanisana vato mijery ny maire anao de eo daholo mijery ny fagnisana ny vaton'ny maire mijery ny solombavam-bahoaka anao de mijery eo daholo ny rehetra de re olona mifidy reo amizay zany mifidy ny gouverneur de efa moramora zany satria efa miena le fagnisana vato tsy tokony izy tsony zany hoe liste problème na liste électorale zany rehefa mipetraka le mba fahifanany fotony zany amty io mbany fehiny intérieur mbany fehezany intérieur ty ny mahakasika ny fampiarana eo amin'ny roa taona eo tsika ny azakazaka iroso am'izay zany efa nanana fiaonana tamin'ny filoham-panjakana am'izao fotoana zao ve nareo non mbola voatonga avy Thomas na zay zany aloha iresaka momba an'ity état régional ty satria ankehitriny zany tsapanay zany fa hoe ilaina zany io de asihonay ampafantaranay olona aloha hoe izahay efa manana tsy hoe zao vo anamboatra hoe izahay efa manana zay zany aloha ny dianay zao fa mbola tsisy fiaonana aloha tamin'ny filoham-panjakana mbola tsisy raha ny ankoatran'izay manana mpanao lalàna ihany koa tsika ao Tsimbazaza mbola tsy ravy reo efa nisy resaka taminareo na hoe niaraka taminareo na mbola folasy efa fantatry zareo zany io état régional io efa fantatry zareo zany fa mbola tsy hoe nionaka hoe anao discussion zao ne izy io vao hoe mifanantso am'izay efa be deaibe zany zao ny olona manantso anay hoe hiresaka momba ny état régional ty satria ny olona hatram'izay tsy taitraka fa zao am'izay vao taitra ny rehetra de miantso de zay zany nandalovako eto hoe io lalam-pandrenana état régional io efa pare izy io depuis 2025 depuis 2023 fa izay zany de vonona zay olona managna soskevitra fanatsarana zany sisany atao raha misy fanakianana na fanatsarana dia malalaka ny varavarana satria tiany tombotsoan'le firenentsika zay tsy miteny hoe hainay daholo raha rehetraka io de fa io izy tsy maintsy io non vonona zany amin'ny fanatsarana anazy de malalaka mitady toerana ve ny plateforme état régional zany am'izao anapariana ny hevitra am'ty hoe état régional ity ny vahaolana eto amin'ny firenena io manko ane toerana io tsy hoe anao mitady ananjy fa ny fanjakana ane mahita anazy hoe tsara ny hevitra anao de izy ny manome toerana anao sao de manana toerana vao afaka manaparitaka an'le hevitra zay aloha ny tsaratsara kokoa zany hoe tsy mandany zay mahazo toerana anao vao mahafaka manaparitaka an'le hevitra fa pour le moment zany aloha de mbola araka le teneniko anao mbola vao tonga avy anay Thomas na zany zao mbola vao am'le namana sy ny namana de hitantsika eo ny fandehany vita ao anatin'ny roa taona ve ny anapariana an'ity hevitra ty raha ny fahitan'Andriamatoa Zafo Jean Louis zany ny hoe ahafantaran'ny olom-pirenena hifidy an'le lalam-pandrenana ihany koa afaka roa taona arakaraka ny vola am-pelantagnana ihany io koa arakaraka ny moyen io rehefa managna moyen anao ohatra de fa hafa ny mikarakara an'io agny amin'ny amin'ny faritra anankiray na amin'ny faritra anankiray de na 1 mois na 2 mois io moramora ny fagnazavana azy io angamba anao zao mahita hoe mora hoe zavatra logika be le izy tsy sarotra io 3 mois io zany raha misy moyen de misy ekipa ohatra amin'ny faritra 420 magnazava anazy agnatin'ny 3 volana na 2 volana tsy hazava ka zay le teneniko hoe arakaraka an'le moyen am-pelantagnana ihany inona ary no afatra avy amin'Andriamatoa Zafo Jean Louis
filohan'ny Antoky Gasmia tapitra ny fotoanatsika ny mpanaraka. Voalohany aloha de isaorana anareo zany tamin'ny fandraisana. Ny afatrako zany ho an'ny vahoaka malagasy dia ny fisaorana aloha mbola mamerina fisaorana zany any filoham-panjakana ankehitriny sy ireo ekipany amin'ny fanavotana ny Madagasikara amin'ny ezaka zay nataon'ny zareo, satria tsy moramora anie io ezaka nataon'ny zareo de miantso ny vahoaka malagasy rehetra hanampy, satria ny fahombiazan'ny zareo zany de fandresetsika. Ka raha sanatriny zany ka tsy tafavoaka io de potika ny firenetsika, potika tsisy hevitra tsony. Ka miantso ny malagasy rehetra hanampy andry zareo reo zany amin'ny fanavotana ny firenena. Zay zany ny azoko ataoko angambaka. Anareo rehetra koa moa zany zay mankasitraka ny état régional zany na te hahazo fanazavana bebe kokoa de mahazo mijery ny tranokalany plateforme état régional zany www.etat-régional.mg. Toko ngamba avoakanareo amin'ny anina zay ngamba de mazava fa le fotoanantsika moa foy tsy afaka hoe agnazavan'izy rehetra fa ao anareo zany mahita betsaka be de be tombotsoan'io na tombotsoan'ny mpanao politique zany, même anareo eto Antananarivo tombotsoan'ny capitale antsika Antananarivo tsy wisy mpanao politika be tsony ipetraka eto fa ny mpanao politika rehetra de samby andeha verina any amin'ny faritra misy azy amizay mahazo ny postena gouverneur sy ny postena maire ohatra, de samby miparitaka. Dikan'izay zany miparitaka agny zany le ady la politika amizay fa tsy mivoreto tsony. Ka zay teneniko hoe tombotsoan'io amin'ny fitadiavana toerana ohatra, ny tanora rehetra de samby mahafaka mipetraka amin'ny toerana misy anazy amizay zany amin'ny ahafahany mahita asa, fa tsy voatery andeha Antananarivo eto daholo, satria Antananarivo nefa hitantsika efa be loatra zany olona le surpeuplé. Ka ity état régional ity zany no hanamaivana an'izany rehetra zany. Ka de isaorana antsika satria raha io zany tafapetraka eo ampitsika zany zareo amin'ny fitondram-panjakana vaovao dia horesitsika ity fahantrana ty. Zay any ny azoko tenena. Ka de misaotra betsaka anareo, misaotra betsaka an'izay neny rehetra, misaotra betsaka any malagasy rehetra.